Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refi Androndra kely. Eny ary tompoko a, fifaliana lehibe ho ahy indray no mihaona amintsika tsiraray avy manaraka ity fandarana ity amin'izao maraina izao. Koa ny voalohanteny dia miarabantsika rehetra na aiza ny toerana anarahanao ny fandaharana, ary dia manona ihany koa ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavany ho amintsika ny tenako androany. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tokoa isika fa mbola namindrano fo ary nataony tafahoana indray amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao. Ka hoy aho hoe hitanao anie Andriamanitra ary asa ihany koa eo amin'ny fiainanao. Raiso fahasoavana lehibe ho anao indray no ahitanao ty fandarana ity, satria matetika filazanay de hoe tsy kisendrasendra na zavatra mety ny fanojo fotsiny na tonga anao nahita ty fandarana ity, fa tena mino zahay fa Andriamanitra mihitsy no nitaonanao, niantso anao mba anaraka ny fandarana, ahita ity fandarana ity ary ho tojo ihany koa izao fandarana izao androany. Ka ny voninahitra ne ho an'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina. Fatononoko aminao sady kosa ny fitahin'Andriamanitra, ny fahasoavana, fandresena avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Koa voalohany ary dia andehantsika hivavaka ametraka izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra. Andriamanitra Rainay misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola notahinao zahay ka namindranao fo dia afaka indray mbola hianatra ny teninao, hianatra ny sitraponao indray amin'ny alalan'izao teninao izao. Apetrao ato mavan'ny mpanomponao Andriamanitra ny teny, ary ny sitraponao no aoko tanteraka fa tsy ny sitrapon'ny olona. Ary amin'ny anaran'i Jesosy tahio avokoa Andriamanitra izay olona rehetra manaraka ty fandarana ity. Raha ao anaty ady izy de mampandresy azy ianao, raha ao anaty olana izy de omeo vahaolana, raha marary izy Andriamanitra de sitrano, satria asanao avokoa zany rehetrarehetra zany Andriamanitra. Ary mangataka aminao Andriamanitra mba ahadofan'ny olona fiainana mandrakizay. De misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tahiny izao fotoana izao. Amen. Eny ary tompoko, andeha ary tsika andeha anokatra ny Baiboly de hovakitsika ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Joba toko voalohany manomboka amin'ny 9:9 faranatsika ao amin'ny 9:9. Joba toko voalohany eo amin'ny 9:9 sy ny 9 no hojerevantsika. Zao mivaky ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy namakiko azy. Ary tamindray andro no ny avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teny atrehan'i Jehovah, de mba tonga teo koa Satana tafaro taminy. De hoy Jehovah tamin'ny Satana, avy taiza ianao? De namaly an'i Jehovah Satana ka nanao hoe, avy nizaza teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao, fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany. Fa olona marina sy mahitsy izy, sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Averiko tsara leo amin'ny 9:9. De hoy Jehovah tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao, fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany. Fa olona marina sy mahitsy izy, sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Avy amin'io soratra masina izay mivakitsika teo io no ankatsika fampianarana androany. Mazava be le teny 9:9 manao hoe, efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao, hoy Andriamanitra. Midika izany ry havana izay manaraka ty fandarana ity fa tena mandinika atsika io Andriamanitra io. Ka izay no lohahevitra ianarantsika androany manao hoe mandinika ny fiainantsika isan'andro Andriamanitra. Mandinika atsika foana izy isan'andro Andriamanitra, de mandinika ny fiainan'ny olona ety ambonin'ny tany, ary indrindra fa isika olona zay milaza fa manompo an'Andriamanitra.
hitan'Andriamanitra, fantatr'Andriamanitra, ain'Andriamanitra adiniany isan'andro ny fiainako sy ny fiainanao. Ary na aiza toerana misy anao, na aiza toerana mety andehananao, na ny amin'ny hitan'ny olona, na tsy any amin'ny hitan'ny olona, na ny amin'ny toeram-pivavahana io, na ny amin'ny trano fonenanao io, na aiza toerany, de hoy aminao androany tena mandinika Andriamanitra ary mahita izay ataontsika foana. Porofon'izany ity tantara izay nivakiantsika teo ity. Tamin'ny fotoana io dia niseho teo anatren'Andriamanitra ny olona rehetra, ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra raha ny marimarina kokoa. Rehefa niseho teo anatren'Andriamanitra reo vahoaka an'Andriamanitra ireo, de ozy ny voalazan'ny Baiboly hoe mba tafaharo teo koa Satana. Ary zay no natonga an'Andriamanitra nahita hoe tena misy hafa tonga manatrika eto, misy fanahafa tonga manatrika teto, de nitodika tamin'ny Satana manokana Andriamanitra ka nametraka fanontaniana hoe avy taiza ianao Satana? De avy nandehandeha nizaza teny tontolo eny aho izy, avy nivezivezy teny ambonin'ny tany. De ozy Andriamanitra nametraka fanontaniana, efa nandinika ny Joba mpanompo va ianao? Fa io lehilahy io de olona tena matahotra, lehilahy marina sady mahitsy, ry havana izay manaraka ty fandarana ity. Porofo zany fa nandinika ny Joba Andriamanitra, ary hoy amintsika hoe tsy Joba irery akoriny no dinian'Andriamanitra isan'andro tahaka izany ny fiainany, fa itsika ihany koa, hoy teny aloha indrindra fa itsika izay milaza fa manompo an'Andriamanitra io de tena mandinika atsika Andriamanitra. Mandinika atsika foana izy, noho izany de mila tena mitandrina isika, mitandrina foana, na aiza toerana misy atsika, na aiza toerana le atsika, na aiza faritra andehanatsika, de mitaona atsika hoe mitandremo ianao, tandremo so manono foana, tandremo so manota, tandremo so miainana amin'ny fiainana ratsy. Na mieritreritra isika hoe any amin'ny toerana mangingina any de tsy mahita atsika Andriamanitra, na any amin'ny toerana lavitra any de tsy hitan'Andriamanitra mihitsy, fa na aiza tompoko, de hoy aminao androany tena mandinika ny fiainantsika foana io Andriamanitra io. Teto zao de nandinika ny Joba Andriamanitra, nafantatra ny fiainan'ny Joba Andriamanitra, ary no de rain'Andriamanitra manokana mihitsy Joba hoe tena lehilahy marina, lehilahy tena mahitsy, ary lehilahy tena mifadiny ratsy izy sady matahotra an'Andriamanitra. Aza mieritreritra ianao fa tsy hitan'Andriamanitra zavatra ataonao io. Aza mieritreritra ianao hoe na ny pasterako, na ny mpiandraikitra anahako, na Andriamanitra mivantana, mety tsy mahafantatra, mety tsy mahita ny fiainako ianao. Tsia, ny olona mety tsy mahita, mpanompon'Andriamanitra mety tsy mahita, pastera mety tsy mahita, fa za kosa miteny aminao androany hoe io Andriamanitra io de mahita, satria mandinika atsika isan'andro Andriamanitra. Mandinika atsika foana, mahafantatra ny fiainantsika foana, mahafantatra zay zavatra ataontsika foana Andriamanitra. Ka zao ary ny fanontaniana mipetraka ety ampiandohany. Ny fanontaniana mipetraka de hoe inona no antony mahatonga an'Andriamanitra mandinika ny fiainantsika io? Inona no antony mahatonga atsika dinian'Andriamanitra isan'andro? Zay angany tena marimarina kokoa. Inona le antony mahatonga an'io Andriamanitra io hoe mandinika ny fiainantsika foana? Voalohany, ny antony mahatonga an'Andriamanitra mandinika ny fiainantsika isan'andro de zao: miankina am'izay fiainantsika, miankina amin'ny toetratsika ihany koa zay hitan'Andriamanitra, ary miankina ihany koa amin'ny fitondrantenatsika zay hitan'Andriamanitra isan'andro io. Miankina am'izay mantsy no aneken'Andriamanitra atsika hoe ampidirina makany amin'ny fiainana mandrakizay fe tsika sa tsia. Averiko tsara, miankina tanteraka am'izay fiainatsika hitan'Andriamanitra isan'andro, miankina ihany koa amin'ny toetratsika zay iainatsika isan'andro, ary miankina am'izay fitondrantena hitan'Andriamanitra ataontsika ty ambonin'ny tany ihany mantsy no aneken'Andriamanitra atsika hoe ekena hiditra ao amin'ny-danitra ve tsika sa tsia. Zao mantsy no izy. Tsarovy ry havana zay manaraka ty fandarana ity. Ity fiainatsika ty ambonin'ny tany ty de mandalo ny eto, fa sainy hoe no avy ny fananao mba ho aiza, sainy ho aiza no avy ny fananao. Mandalo eto ambonin'ny tany, mandalo zao fiainana zao. Ary zao mihitsy ary ny voalazan'ny Baiboly, mandalo zao fiainana zao sy ny filany, mandalo zao tontolo zao, mandalo ny zavatra eto ambonin'ny tany, mandalo sika no eto. Fa te ametraka fanontanianao hoe
mba ahoana ka ny fiainanao mandrakizay? Ahoana no avinao mandrakizay? Ahoana le hoavy mifananao? Ny nofo indray hitsany, nofo indray iverinao vovoke, fa no avy mifanahako, no avy mifananao kosa mba ahoana? Efa mba saintsainao kely ve? Efa mba nidonianao kely ve? Hoe mba hoaiza no avy mifanahako? Mandinika atsika Andriamanitra, mahafantatra ny fiainatsika Andriamanitra, de miankina ny fahitan'Andriamanitra ny toetra ny ainatsika eto ambony tany, miankina ny fiainatsika, ny fitondrantenatsika, miankina am'izay nataotsika teto ambony tany, de miankina am'izay hitan'Andriamanitra sy ny dinian'Andriamanitra izay, miankina ny fahafantaran'Andriamanitra sy ny fahitany izay rehetrarehetra nataotsika izay, no any eken'Andriamanitra hoe ekena hiditra ao an-danitra ve ianao sa tsia ry mpiainoavana? Hoy aminao androany, tena misy ny fiainana ao ambadiky zao andalovantsika izao. Mbola misy fiainana ao ambadiky le fiainana eto ambonin'ny tany, mbola misy fiainana miandratsika ao ambadiky zao mandalo eto ambonin'ny tany zao. Porofon'izany le tenin'Andriamanitra azy voatsoratra any amin'ny Lika 2:20 mandomboka 7:20, de ny tantaran'le lehilahy anankiray hoe atao hoe mpanan-karena, zay voatsoratra anatin'ny baiboly, sy ny tantaran'le lehilahy anankiray atao hoe Lazarosy. Izy roa lahy reo de samy miaina teto ambonin'ny tany, samy mivelona teto ambonin'ny tany, niaraka nipetraka tamin'ny faritra anankiray. Rehefa mipetraka tao izy de izao, ilay lehilahy mpanan-karena de ambarany voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe nanara-po fatratra tamin'ny fahafinaretan'ny nofo, nanara-po fatratra tamin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy, nanara-po fatratra tamin'ny karazana filana maro samihafa. Tsy mba nisaintsaina, tsy nieritreritra hoe za ty ange raha hiala eto ny nofoko, raha tonga ny fahafatesana de tsy maintsy mbola isy fiainana ao ambady zao fiainana mandalo izao. Tsy nisaintsaina zany, fa de nehitra hoe za manan-karena, za manam-bola be, za mananao. Tsy ratsy akory manan-karena, ilaina zany satria nahoana? Mba ho pirofo fa tena tahin'Andriamanitra ianao, de ilaina manana fitahina, ilaina miaina ny fanambinana. Ary baiboly de mampafantatra manao hoe fa ny fitahin-Jehovah de mampanan-karena ny olona. Zany hoe sitrapon'Andriamanitra tompoko, ny ainan'ny olona fitahina, iainan'ny olona fananan-karena. Kanefa ny kosany tandremo so izany fotsiny mahavariana anao. Tahaka nyty lehilahy anankiray ty, tsy nisaintsaina izy, tsy nieritreritra izy, tsy nandinika ny hoavy ny fanahiny izy, tsy nandinika leo ambadiky zao fiainana mandalo zao izy, nefa ny Andriamanitra de nandinika, nijery ary any ko nafantatra zay fiainana ny ainan'io lehilahy io. Fa i Lazarosy kosany, zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe lehilahy tao anaty aretina, lehilahy tao anaty fahoriana, fa saingy izao na izany azy de niankina tamin'Andriamanitra, nanompo an'Andriamanitra foana, nifikitra tamin'Andriamanitra tamin'ny farany, ary io lehilahy io de natahotra an'Andriamanitra mihitsy izy tamin'ny andro fiainany-drehetra, fa nifikitra tamin'i Jesosy Tompo izy tamin'izany fotoana izany. Tonga ny fotoana ary taty aoriana, maty le mpanan-karena, maty any ko Lazarosy. Rehefa maty le mpanan-karena de zao voalaza ny Lika 2:20 hoe Lika 2:20 manomboka 9:20, rehefa maty le mpanan-karena de nobatain'ny anjely ary natsipo tany amin'ny fiaina tsy hita ny fanahiny. Rehefa natsipo tany amin'ny fiaina tsy hita izy de nijalijaly tao. Fa maty any ko Lazarosy de nobataina indray ka nentina tany atratrany Abrahama tany amin'ny fiainana tao an-danitra. Rehefa niandrandra ity mpanan-karena nijaly tao amin'ny fiaina tsy hita, tena nijaly tao izy, de zao voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe nanomboka niandrandra le mpanan-karena io, nahitany Lazarosy miadana, mifaly, tena tratrany Abrahama, ary ny angavy tena nilokaloka fatratra ny talao izy manao hoe ry Abrahama raiko, mba irao io Lazarosy zay nifaly miadana eny atratranao io, mba irao izy anatsoboka ny tendron-dratra tanana anankiray ao anatina rano, de ataony ao ambany lelako, fa fadiranovana loatra aho ato amin'ity toerana ity. Ry mpiainoavana izay manaraka izao fandarana izao, efa nisaintsainao ve fa mandinika atsika isan'andro Andriamanitra? Sodiny tsy fahafantaranao an'izany no mahatonga anao mbola miaino anatina toetra ratsy, miaino anatina fahazaran-dratsy, miaino anatina fahotana, miaina amin'ny fiainana tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra, satria mieritreritra isika fa tsy mandinika atsika Andriamanitra, na tsy mahita zavatra ataotsika ve Andriamanitra. Mitaona anao androany, miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy aho, tompoko, miankina amin'ny fahitan'Andriamanitra hoy aho, miankina zay nandinian'Andriamanitra ny toetra atsika, ny fiaim-piainatsika, ny fomba fanaotsika, ny zavatra nataotsika teto ambony tany, no any aiken'Andriamanitra atsika hoe
ekera-pidirina ny an-tanitra venao satsia indrindra ny mahatonga an'andro any mitonanao hoe fa inona no antony mahatonga an'Andriamanitra mandinika atsika de zay ny valina mba hatonga anazy afantatra hoe ekena makao an-danitra sa tsy ekena makany ekena mandova fiainana mandrakizay ve sa tsy ekena makany ity olona ity de tiniany foana fatapatariny foana ny fiainatsika tsarovy taka an'ity lehilahy ty ao amin'liko atoko fahinina amby folo ty rehefa maty izy nijanona tany amin'ny fiainatsika ny fanahany tao anatina afo mangitrokitroka tao izy vo nanenina tena nanenina ka niangavy tena niangavy fantatran'ny Abrahama hoe mba irao Lazarosy tsisy tsony ry havana azo atao ary tsy misy hevitra intsony azo tanterahana ao ambadiky fahafatesana na iza raha izy ivavaka ao atsika na iza iangaviitsika na iza talaotsika mba hivavaka ho an'ny hoavy fanahtsika indray ao ambadiky ny fahafatesana isika tsy azo atao tsony teto ange i Abrahama le rain'ny teny fikasana le i Abrahama zay azo lazainy hoe rain'ny mino le i Abrahama zay azo lazainy hoe tena lehilahin'Andriamanitra mihitsy no mba nitalaony ty lehilahy atao hoe mpanan-karena ity ny talao sy ny angavy fantatra izy fa na i Abrahama aza tompoko ny angaviny sy ny talaony tsy afaka nanana fahefana hoe Andriamanitra mba ekeo akaty io lehilahy io fa mitalao fantatra de mbola velona ianao de mbola manam-pofinaina ianao de tsarovy fa mandinika Andriamanitra tsarovy fa mahafantatra Andriamanitra tsarovy fa mijery Andriamanitra ny toetranao fiaim-piainanao aza mionona fotsiny hoe za mpivavaka nefa mbola miaina amin'ny toetra ratsy aza mionona fotsiny hoe za mpivavaka nefa mbola misy fahazaran-dratsy iainana aza mionona fotsiny hoe za mpivavaka na manana an' Jesosy ianao de izay ny eritreretinao fa hidirana any an-tanitra fotsiny mbola hidiniana ny toetranao fitondratenanao ny fiaim-piainanao dinian'Andriamanitra izany de miankina am'izay hitan'izay no hatonga an'Andriamanitra ampiditra anaiky hoe ampidirina any an-tanitra ve ianao sa tsy zay ny voalohany misy zany ny fiainana ambady zao fiainana atsika zao de miankina am'izay hitan'Andriamanitra no ahafan'Andriamanitra mampiditra atsika na tsy apiditra atsika am'le fiainana ambadika fiainana mandalo eto ambonin'ny tany izao faharoa ny antony anko mahatonga an'Andriamanitra hoe mandinika amin'ny fiainatsika sy mijery ny fiainatsika isan'andro io de izao mba hahafan'Andriamanitra ihany ko mitsatsehatra eo amin'ny fiainatsika isan'andro raha tody hoady na olana na tody lalatsarotra isika de mandinika atsika Andriamanitra ka mijery atsika foana izy hoe izy am'ireto mpanompoka izy am'ireto olona manara-dia izy am'ireto olona mivavaka ireto no hoe mandalo olana mandalo fahasarotana mandalo ady sarotra mandalo fahasairanana de mandinika Andriamanitra mba hahafany mitsatsehatra am'izay fotoana izay mba hahafany manampy atsika am'izay fotoana izay mba hahafany mamonjy atsika am'izay fotoana izay de mandinika atsika izy tsy avelany iady rery ianao tsy avelanao ao anaty olana irery ianao tsy avelanao anaty lalatsarotra irery ianao tsy avelanao hiaina ny fahasairanana irery ianao fa mandinika izy mijery atsika foana mijery izy hoe izy am're olona manompo izy am're olona manara-dia reo no mety ao anaty olana ao anaty lalatsarotra ao anaty ady ao anaty fahasairanana ao anaty aretina ao anaty faharavana sako fikorotanana maro samihafa de diniany ianao fatariny za de rehefa ny fiainatsika tsirairay avy mandinika atsika izy de mitsantsehatra Andriamanitra am'izay fotoana izay profony zany Exodosy toko fahatelo manomboka andininy fahafito zao Exodosy toko fahatelo ao amin'ny andininy fahafito ity bokyny Exodosy toko fahatelo andininy fahafito ty zao de mampafantatra atsika mihitsy hoe ny teniny zao voalazany baiboly ao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aro Jehova efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloka zay any Egypta ary efa reko ny fitaraina noho ny ataony mipampiasa azy eny fantatro ny alahelo nandinika Andriamanitra teo nandinika ny fiainany zanak'isy Israely izy natao Egypta tao azy tao am'le tany fanandevozana tany mampahorina tany tondany fahorina sy alahelo nandinika ny fiainan'izy ireo isan'andro Andriamanitra nahita ny fiainan'izy ireo Andriamanitra hoe tena hitako ny fahorian'ny oloko reko ny fitarainany hitako izy ny alahelony zay ataony mipampiasa azy hitan'Andriamanitra ny fahorian'ny olona hitan'Andriamanitra ny alahelon'ny olona ren'Andriamanitra ny fitarainan'ny olona ry havanao zany faharoa no antony mahatonga an'Andriamanitra mandinika atsika zany de mba hahafan'Andriamanitra mitsantsehatra tahaka ny namonjeny zanak'Israely hoe rehefa teo am-pelantanany Egyptianina teo ambany fahoriana no nataony Egyptianina tao anatina alahelo sy ny ady maro samihafa tao anatina olana sy fahasairanana ny zanak'Israely de tsy navelan'Andriamanitra irery tam'izany izy
tsy navelan'andriamanitra hiady rery tao izy, tsy navelan'andriamanitra hoe iaina irery tam'izany olana sy ady mafy zany izy, fa nitsantsehitra andriamanitra namonjy an'izy ireo. Efa hidina ozy andriamanitra izao amonjy an'izy ireo eo pelatana ny farao sy ny egyptianina zay mampahory andreo vahoaka an'andriamanitra ireo. Ry mpiaino avana izay manaraka ity fandarana ity, tsy hoe apiditra antsika ny an-danitra fotsiny akory, tsy izay irery ny programan'andriamanitra, fa ny antony ny rahan'andriamanitra ny jesosy hidiny eto ambony tany any ko ankoatra ny famonjena ny fanahintsika zanak'olombelona, ny fanafahanantsika teo am-pelantanan'ny satana tamin'ny gejany ota maro samihafa, de anisan'ny tanjon'andriamanitra any ko de hoe ahitan'ny olombelona zay mino any jesosy ety ambony tany fiadanana, fifaliana, fahasambarana, ahitan'ny olona ny asan'ny tanan'andriamanitra hoe mpamonjy andriamanitra ao anaty andro fahoriana, mpamonjy andriamanitra ao anatina andro sy olana maro samihafa zay manjady amin'ny fiainantsika. De zany any ko anisan'ny programan'andriamanitra zay nanirahany an' jesosy hidina tety ambony tany. Ka hoy aminao izay manaraka izao fandarana izao, mba hahafan'andriamanitra omeny mibanga, mba hahafan'andriamanitra ihany ko mitsantsehatra manangana zay raha teo amin'ny fiainantsika, de zany ihany ko no antony hidirany atsehatra andiniany amin'ny fiainantsika isan'andro san'andro. Ka ho anao zay tonga eto, mba hanafaka anao, mba hamonjy anao zay miaino zao fandarana izao, de hoy aminao androany, mino matoky fa tsy mamela anao irery andriamanitra, fa mandinika ny fiainanao isan'andro izy, mandinika ny fiainako isan'andro san'andro izy. De izay no antony hoe mahatonga an'andriamanitra mijery atsika foana, mba hamonjeny atsika, hanafahana atsika ao anatin'ny ady sy ny olana maro samihafa izay mety mamatotra atsika. Manarakaraka ihany ko de izao ny antony andinian'andriamanitra atsika sy ny antony hijerevan'andriamanitra ny fiainantsika isan'andro san'andro io de izao, anafaka atsika ihany ko amin'ny asana devoly zay mampahory ny fiainantsika. Tena dinian'andriamanitra zany ny fiainantsika, jerevan'andriamanitra mihitsy zany ny fiainantsika, ary ihany ko mahafantatra izy hoe misy karazana asana devoly fanaratsy zay mamatotra atsika, manakejra ny fiainantsika, de mba hafany miditra tseritra ny fiainantsika raha mino isika fa mpanafaka jesosy, raha mino tsika fa ainy jesosy manafaka atsika am'izany asana devoly zany. Ka noho izany aza de mampahery anao izay mahita sy mandre izao fandarana izao, tsy avelan'andriamanitra irery zany ianao ary tsy mandao anao zany andriamanitra, tsy mandao atsika zany mihitsy andriamanitra, fa matoky azy foana, fa mahita anao foana isan'andro san'andro io andriamanitra io. Ka ny fanontaniana mipetraka manaraka ary de hoe inona ary ny tokony ataonao ary, satria mandinika ny fiainantsika andriamanitra, mandinika zay rehetrarehetra ataontsika andriamanitra, mba hahafahany manaiky ekena hoe hiditra ao an-danitra ve tsika sa tsy. Faharoa, mba hahafahany mitsantsehatra amin'ny fotoantsika mandalo olana, mandalo ady, mandalo fahasaranana, mandalo lalatsarotra, mba hahafahany ihany ko manafaka atsika amin'ny asana fanaratsy, asana devoly zay mamaritra atsika. De ahoana ny tokony ataontsika? Voalohany ary de ity, mino ianao fa tena misy andriamanitra, mino ianao fa tena misy andriamanitra. Aza mihevitra tahaky ny sasany hoe tsisy zany andriamanitra zany, de ny ataony ihany ny ataony, ny fiainana ratsiny ihany ny aina ny tohizany, na ny toetra ratsiny ihany ny tola hoe fikirany, fa mino anao fa misy andriamanitra. Aitsika rehetrarehetra le fiteny malagasy manao hoe aza loha samangina ny jerevana fa andriamanitra ao an-tampony loha, aza loha samangina ny jerena fa le andriamanitra ao an-tampony loha. Zany hoe mila mino sika fa misy andriamanitra, ko noho izany matahora manao ratsy, matahora manota, aza maiky aino anaty fahotana sy fahazaran-dratsy zany. Ka eo indrindra ny tomakanao faharoa hoe inona ny tokony atao, tandremo so manota fa tsy akasitrahan'andriamanitra mihitsy zany. Zay no natonga ny Joba nyrerehan'andriamanitra manao hoe lehilahy tena matahotra an'andriamanitra zany Joba izany. Matahora an'andriamanitra ianao, aoka tena hifady ny fahotana, mila misaraka tanteraka miota satria ny fahotana de mahatonga ny olona tsy hiditra any an-danitra zany. Ny fahotana de mahatonga n'andriamanitra tsy afaka hamonjy anao raha anaty olana sy ady ianao, ary ny fahotana keo de mitondra voka-dratsy, mahatonga aretina, mahatonga fahasairanana, mahatonga karazana olana maro samihafa eo amin'ny fiainantsika zay milaza fa manompo an'andriamanitra. Fahatelo any ko, tena zavatra lehibe hitomako anao andrano de ity, ny tokony ataonao de izao, mila manohatra andreo karazana devoly izay mampanota isika, satria hitako ny akamaroan'ny olona maro be am'izao fotoana zao efa mivavaka manompo an'andriamanitra,
mpiditra am-piangonana fa saika zavatra tsikaritra sita ty zao, mbola maro reo olona tsy mety afaka ao anatina fahotana, mbola miaina fahazaran-dratsy, mbola misy fahotana tsy resy mihitsy satria nahoana ny reny karazana fanaratsy reny de misy karazana hoe mampanota no asany mitondra ny olona ny fahotana, de mbola tena hoe mitoetra ao anatina fiainana ratsy izy nefa ny pino mivava manompo an'Andriamanitra, manantena vahaolana, manantena an'Andriamanitra monjy azy, manantena an'Andriamanitra ampilamina fiainana na ny asa na ny tokantranony, nefa le ota tsy mety resy mihitsy ka mitonanao a zany am'ty fahatelo ity manao hoe andao tsika nohatra le fanaratsy zay mitondra ny olona manota mitona ny olona iaino anaty fahazaran-dratsy. Tsy vitsaka ny olona tena hitako hoe mba mivavaka ihany, manantena ndova fiainana mandrakizay mihitsy izy ary izy raha mialy aty ary zao ary napetraka amin'ny raha ialy eto zao tsika de ho aiza. Tsy vitsy ny olona no miteny manao hoe andova fiainana mandrakizay, andova lanitra ozy nefa le fahotana tsy resiny. Reny olona nge mba olona arisaina tsara e, mba olona tonga saina tsara e, ary tsy fidiny anazy nge zany hoe andeha nota izy e, fa saingy zao no le fahotana zay mbola fikiriny sy iainany de reny zany ny profo mampafantatra, profo manambara fa tena mbola misy devoly eo amin'ny olona ao. Zao volazany Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahavalo, izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany, izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Ry mpianoavana mpanaraka ny fandaharana, aza mietreritra isika namboamboarina zay tsika hoe io mba falemeko, na io mba toetra ratsy keliko fotsiny, na io mba ohatrizay ako, na io angamba sisa mba mamatitra tsia ry havana tonga eto a hoy aza mampafantatra anao androany hoe zay rehetra naterak'Andriamanitra nge tokony tsy hanota tsony e. Ny zanak'Andriamanitra zany ny tena marina de hoe tsy mahazo manota ary tsy mahay manota satria ny voan'Andriamanitra efa ao anatiny ao. Zay ny tena ara-dalàna, zay ny tena normal hoe izay rehetrarehetra naterak'Andriamanitra de tsy manota fa matoa mbola misy olona hoe manota de mazava be zany fa profo tsy azo lavina mbola misy fanaratsy atao hoe mampanota ao anatiny ao. Ka ho faraparanako ary ny afatra, tena mandinika atsika Andriamanitra, ka noho izany indrindrany raha mandinika atsika Andriamanitra, manao ahoana ne ny fahitan'Andriamanitra anasy anao, ahoana ny fahitan'Andriamanitra fitonantenako, ny toetrako sy ny fitonantenanao sy ny toetranao. Ekeny ve tsika fa ampidirina any amin'ny fiainana mandrakizay rahatrizay, ekeny ve tsika hoe hitsantsehitra ny fiainatsika izy raha mandalo ady, raha mandalo olana, mandalo fahasaranantsika. Ka ho atsika izay nanaraka androany, miantso anao ah, raha ohatra ka tena ao anatin'izany atao hoe mbola misy fahotana tsy resinao mihitsy, na misy olana, misy ady, misy fahasairanana tsy mety afaka mihitsy eo fiainanao, manatona an' Jesosy fa ainy atao zavatra rehetra ary izy afaka apiditra atsika any an-danitra. Ko aza misalasala ary misy numéro telefônina zay efa mandalo eo amin'ny vata fahitalavitra eo, afaka miantso anay ianao raha mila fanampiana aminay. Faharoa, mitondra anao a makanesa ao anatina fiangonana zay hitanao tena mitondro fahamarinana, mitondra anao amin'ny lalana makany amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Miantso anao anko zahay zay fiangonana kely de misy fotoam-bavaka zay ataonay isaky ny atalata sy alakamisy zao, de misy fotoam-panafahana lehibe mihitsy zay maro ny olona natsapa fahasoavana, natsapa vokatra lehibe tam'izany fotoam-panafahana zay natreny isaky atalata sy alakamisy izany. Ny alahady any ko nefany de misy fotoam-bavaka zay ataonay ao amin'ny refiandrondrakely amin'ny 7 sy amin'ny 2 zao dia tena natokana mihitsy hoe spécial délivrance mifampianarana. Ny fotoana rehetrarehetra anatin'ireo indromitra reo zany de fotoam-panafahana lehibe mihitsy, fampianarana mony amin'ny délivrance. Fa amin'ny 7 ora de misy fampianarana atsika na fampirenana tena amin'ny sitrapona amin'ny fampirenana atsika ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fampianarana atsika mba iorina tsara anaraka ny tompo ao anatin'ny fidirana amin'ny 7. Fa amin'ny 2 ora sasany ny tolakandro io de mbola misy fidirana fahanefatra. Ka ny tompo ane hitantsika rehetra apetrao amin'ny fonao ny tananao ary raha tena mila vavaka ianao, te hamonjy anao anaty olan'Andriamanitra androany ary te hitatrehatra ny fiainanao. Raha marary ianao apetrao amin'ny fatra maranao ny tananao, na iza na aretin'inona na aretin'inona, minofa in Jesosy manasitrana izany, hivavaka sika tompo. Andriamanitra raiko, sotranao any amin'ny teninao zay nampitorenao teto amin'ity fahitalavitra ity, mamindrafo amin'ny olona rehetra zay nanaraka ny fandaharana amin'ny anaran'i Jesosy. Didina daholo karazana famatorana, asana devoly, ozona mampahory ny olona, foanako amin'ny anaran'i Jesosy anak'Andriamanitra velona izany. Reo loharanona retina sy ny fanaitainana
ritra ny anaran'i Jesosy ny fivitosana, ny aretina, migala ny anaran'i Jesosy, tsy mitoetra ny fiainan'ny olona intsony. Tsofina rano sitrana ny marary, afaka ny olona tahin'Andriamanitra ny fiainany, andova fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. De samy io tahin'Andriamanitra tompoko amin'ny raha fisoa indray amin'ny manaraka izany. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.